Ny tena kristiana dia manome. Jesosy namalika nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay niteny aminao hoe omeo rano aho sotroko dia ianao no angataka aminy ka nomeny rano velona. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miorina eo ambonin'ny fanomezana satria Jesosy Kristy ilay fanomezana feno sady tsara indrindra fonony iray ho antsika. Ary satria zanak'Andriamanitra isika dia toetra iray izay takiana ny mahay manome ary tsy miandry takalony satria isika nomena maimaim-poana ary nandray ny famonjena maimaim-poana na dia tsy mendrika antsika ary izany. Sarotra amin'ny olona maro anefa ny manome, indrindra moa hoe tsy miandry valiny. Tsy mahagaga izany satria efa lalàna eto amin'izao tontolo izao mihitsy ny takalo. Ahoana anefa ho antsika izay efa nahazo ny fiainana mandrakizay izay tsy nosasara antsika akory ny amin'ny fanomezana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Matetika dia izay olona mahate ho tia, mahafinaritra na tiantsika nomentsika fitiavana, na voly io, na fotoana, na fanomezana, manitsy izany anefa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao. Ary koa ny samy efa manana ihany matetika ny fanome, eny fa na dia samy kristiana ary. Ohatra fotsiny amin'ny tsy fitoviana amin'ny samy mpiara-mivavaka na dia milaza ho piraita-po ao amin'ny tompo ara dia misy ny tena manana tokoa, manam-be ho ny fitenenana, misy anefa ny tena zara ramitafy ary tsy manan-karapaka. Eo no mipetraka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tokony fanomezana. Mety ilaza angamba ianao hoe samy manana ny anjarany, nefa fantary fa isika no tokony modely tarafin'izao tontolo izao satria nantsoy ny fanampy sy fanohana amin'ny lafiny rehetra. Ny apôstôly Paoly dia namela hafatra izay mbola azo tanterahana tsara amin'izao vaninandro misy antsika izao. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka hatsiaro ny tenin' Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Raha mahavita mampandefitra ny tenantsika isika dia ahavonjy izany hoy Jesosy izay mamonjy ny ainy no amery azy ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia ahazo azy. Fantary fa tena manandanja eo amin'Andriamanitra ny fanomezana izay ataontsika. Tao amin'ny testameta taloha dia nametraka fahafolo-karen'Andriamanitra saingy tsy mitaky izany intsony izy ankehitriny fa izay vokatry ny fonao no ilainy ho an'ny kamboty sy mitondra tena ary ny mahantra izay manodidina anao. Aoka ny olona rehetra samy hanao arak'izay nin'ny fony, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana amin'ny tian'Andriamanitra. Amin'izany dia hanana rakitra aharitra any an-danitra ianao. Hoy Jesosy Kristy hoe amin'io ny fanananareo ka manofa fiantrana, manofa kitapom-bola tsy mety ho tota ho anareo dia arena any an-danitra tsy mety ho lany izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Fantary fa tsy ny fanitarana trano na ny fanaovana didy no andrasan'ny tompo aminao fa ny fitsinjovanao ny fiangonan'Andriamanitra velona dia ny rahalahy na ny anabavinao amin'ny tompo izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto anatrehan'Andriamanitra ray ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany. Fa aza manadino anao sosy antra fa fanatitra toy izany ny sitrak'Andriamanitra. Eo anivon'ny fiara-mivavaka maro izay misy ankehitriny dia entanina ny olona hanome ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra fanatim-pisaorana sy ireo endriny samihafa dia hoe amin'izay Andriamanitra mba hita. Hany ka manjary sahala amin'ireny orinasa ireny ny fivavahana ka manome be mba hahazo. Andriamanitra dia fahasoavana sy fitiavana ary manome izay tokony ho an'ny zanany isan'andro izy fa ny zavatra iriny dia ny hifanampian'ny kristiana. Tsaroa fa vatana iray ny kristiana dia ny fiangonan'i Jesosy ary nantsoina hifanampy. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Hanome fanazavana anao ny amin'izany teny izany ange ny fanamasina. Ny fitiavana izay feno fatanterana anao ka hanosika antsika hanome sy hiantra ary ny ray no hamaly anao amin'ny fotoan'androny satria voalaza hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany raha nanompo ny olony masiny anareo.